Mana isanandro fandaharana tolotry ny fikambanan'ny Mpiara-mamaky ny Baiboly eto Madagasikara. Ampifaliana hatrany ry havana no iarahantsika mandinika ny bokin'ny Galatiana, ary averiko indray fa ny bokin'ny Galatiana dia tena azo lazaina hoe tena nosoratana ho antsika jentilisa ny ovafo, ka nanotena ho an'i Kristy. Efa hitantsika omaly ny teny nosoratan'i Paoly, ary mitoy androany zany ny amin'ireo fanoeran'i Paoly ny fampianarana nentina tsokosoko niditra tao amin'ny fiangonana hanakorotana ny sain'ny olona tsy iorina tsara amin'ny finoana an'i Kristy ho an'ny lalam-pamonjena, fa finoana an'i Kristy miampy zavatra zao indrindra fampianarana voatolotry ny razana dia ny amin'ny famorana, na dia nekena tokoa aza fa ny famorana dia fanekena ny fanaovan'Andriamanitra tamin'ny jiosy zany, ary zany mahazanaky Abrahama. Ary satria ny zanaky Abrahama no neverin'ny jiosy fa zanaky ny famonjena, ary noho izany dia nampianariny nitereny ofrana ny olona dinintsika ny toy ny zany an'io, nefa alohan'izany dia tsara raha mbola miara-mivavaka aloha isika. Andriamanitra rainay io amin'ny anaran'i Jesosy tomponay indray, mbola natonanay ny seza fiandriana ny fahasoavanao ka isaoranay ianao noho ny famonram-po sy ny fitiavanao, anananay fotoana azonay miara-mandinika ny teninao, misaotranao manokana izahay, omenao etaeta handinika zany teninao zany. Mangataka aminao zahay anio ny fananao masina indray raha eo no anazava aminay ny teninao anie, ary izay rehetra miaino zao teninao zao dia andray fahazavan-tsaina vaovao, satria fahamarinana tsy miova mandrak'izay ny fahamarinana hambaran'ny teninao aminay. Dia ho voninahitra ianaranao aniany zavatra rehetra tompo, amin'ny anaran'i Jesosy tomponay no angatanay izany. Amen. Galatiana 2:1-11 ka hatramin'ny 2:20 vakintsika amin'ny anaran'ny tompo. Ary no ny tonga tany Antiokia Kefasy, Petery zany, dia nanohitra azy ny fanatrika aho, satria hita fa nanantsiny izy. Fa fony tsy mbola tonga ny sasany avy tany amin'ny Jakoba, dia niara-ny hinana tamin'ny jentilisa ihany izy. Fa no ny tonga ireo dia niatakataka izy ka niala, satria natahotra ny momba ny famorana izy. Ary ny jiosy sasany koa niara-ny tsara velatsi taminy, ka Barnabasy avy aza mba voataona ny fiatsaram-belatsiny koa. Ka rehefa hitako fa tsy nandeha mahitsy araka ny fahamarinan'ny filazantsara ireo, dia hoy zaho tamin'ny Kefasy teo anatrihan'ny olona rehetra, raha ianao zay tena jiosy aza no manao tahaka ny fanaon'ny jentilisa, fa tsy tahaka ny fanaon'ny jiosy, nahoana ny jentilisa no terenao hanao tahaka ny fanaon'ny jiosy? Taranaky ny jiosy sika, fa tsy mpanota avy tamin'ny jentilisa. Nefa no ny fantatsika fa tsy hamarinina amin'ny asan'ny lalàna ny olona, fa amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy, dia nina ny Kristy Jesosy koa isika mba ho hamarinina amin'ny finoanan'i Kristy, fa tsy amin'ny asan'ny lalàna, satria tsy misy nofo ho hamarinina amin'ny asan'ny lalàna. Raha mitady ho hamarinina ao amin'ny Kristy isika, nefa ny tenatsika ny hita fa mpanota, moa mpanompo ny ota va Kristy? Sanatria zany. Fa raha ny zavatra efa noravako no atsangako indray, dia mampiseho ny tenako fa diso aho. Fa raha izaho dia tamin'ny lalàna no nahafatesako ny amin'ny lalàna, mba ho velona
ho an'Andriamanitra aho. Voahombo miaraka am Kristy amin'ny hazo fijaliana aho, ary tsy zaho intsony ny velona fa Kristy ny velona ato anatiko. Fa izay ivelomako ankehitriny eo amin'ny nofo, de ivelomako amin'ny finoana ny Zanak'Andriamanitra, zay efa ty ahy ka nanolotra ny tenany hamonjy ahy. Tsy mahafoana ny fahasoavan'Andriamanitra aho, fa raha avy amin'ny lalàna ny fahamarinana dia maty foana Kristy. Ray masino manamasi fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana. Zava-nisy tany Antiokia, Kefasy, Petera zany, lay apôstôly andry ny fiangonana. Voaterina nohitra azy ny fanatrika aho i Paoly satria nanatsiny izy. Inona nampanatsiny azy? Naninona izy? Raha mbola tsy tonga ny olona avy any Jodia, de nanaraka ny fampianaran'ny Paoly ihany izy hoe tsy misy tsionina josina Grika nandevo na tsy andevo fa ao amin'ny Kristy de olona ray ihany sika. Ary noho izany de niara-ny hinana tamin'ireo jentilisany ovafo tonga kristianina izy. Fa tsy nifirana ireo. Ary Barnabasy nahagaga de zao ny ary voalaza mihitsy eto hoe inona nahatonga azy ho niatakataka noho nin'izay tonga avy any Jodia. Zao ny voalaza hoe satria natahotra ny momba ny famorana izy, tsy azo ny jiosy natao mihitsy ny miara-mihinan-kanina amin'ny jentilisa araka ny lalàna. Ny olona tsy mifora araka ny lalàna, olona maloto zany. Zao anefa raha mbola tsy tonga ny avy any Jodia de tsy de naninona loatra an'izany Petera, fa niara-ninana ihany izy de noraisy ny filazantsarany Paoly zany nikeny. Fa noho ny tonga ny avy any Jodia nahagaga de zao niatakataka izy, nielany reo jentilisa reo, nielany reo, niatsara velatsia izy. Barnabasy koa voataona ny fietsaram-belatsiany, ary zay le fahotany Petera zay, mpiatsara velatsia, niatsara velatsia izy. Nitenenina mafy izy noho zany. Fitenenan'ny Paoly azy de izy hoe ianao ne miatsara velatsia, fomba jentilisa zany ataonao zany. Ko ianao aza jiosy ianao, tsy tokony hiatsara velatsia ne ianao e. Ko nefa manao ny fanao ny jentilisa miatsara velatsia ianao, ko nahoana ny jentilisa no toerenao forana. De hoy izy hoe nefa noho ny fantatsika fa tsy amarinina amin'ny asan'ny lalàna ny olona, fa amin'ny finoanan'i Jesosy. Ianao nika jiosy, Petero jiosy ne ianao e, taranaky Abrahama ianao. Nefa ianao de mino ianao, fa tsy amin'ny asan'ny lalàna intsony no amonjenanao, fa amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy. De mino any Kristy Jesosy sika ho izy, mba ho amarinina amin'ny finoana any Kristy sika, fa tsy amin'ny asan'ny lalàna, satria tsy misy nofo ho amarinina amin'ny asan'ny lalàna. Tsy ny fankatoavan-dalàna no anamarinana ny olona, tsy zany intsony amin'ny filazantsara, tsy fankatoavan-dalàna, fa izao ny olona rehetra de mpanota eo anatrehan'ny lalàna, na izy izy na izy izy. Ko raha misy olona milaza hoe za de ny fanaovako an'izao sy fanaovako an'izao, zany no anamarinana ahy, dia manitsakitsaka ny fanamarinana amin'ny finoanan'i Kristy zany. Raha mitady ho amarinina amin'ny lalàna ny olona, dia tsy isy zany, satria voasoratra hoe tsy misy nofo ho amarinina amin'ny asan'ny lalàna. Eto ry havana de tsara ny manamarika, fa izany fanambarany Paoly zany, tsy misy nofo amarinina amin'ny asan'ny lalàna, de no amarinin'Andriamanitra tamin'ny nanomboana an' Jesosy tompo tamin'ny hazo fijaliana. Fa ahoana ngaho isika? Hitatsika eo ambanin'ny toyny. Ary izany zavatra zany de efa noravako i Paoly. Noravako satria izaho koa tamin'ny fampianarana voatolotry ny razana
de tsy maintsy firana, tsy maintsy an'izao, tsy maintsy manaraka an'izao, izany no azo anao mamonjy anao. Ary zany nampianarany sy nahatonga azy nanenjika ny fivavahana kristianina, ka nahatonga azy andeha ho any Damaskosy mihitsy aza, mampatorana zay olona any amin'ny sinagoga ka mitory an' Jesosy Kristy Tompo. Satria zao ny fantany, tsy maintsy mitandrina ny lalàna ianao vao hovonjena. Zao nefa hoy izy hoe, raha ny zavatra efa noravako no atsangako indray, de mampiseho ny tenako fa diso aho. Ny zavatra noravahany Paoly de ny hoe, tsy niasan'ny lalàna no fanamarinana anareo, fa Kristy voahombo teo amin'ny hazo fijaliana ny solovina anareo. Raha izao io Paoly, de tamin'ny lalàna no nahafatesako ny amin'ny lalàna, mba ho velona ho an'Andriamanitra aho, ary ahoana no nahafatesako, voahombo miaraka amin'ny Kristy tamin'ny hazo fijaliana aho. Maty lay zaho mpanota, lay zaho miezaka hanatanteraka ny lalàna nefa tsy hamarinina amin'ny asan'ny lalàna, maty aho, nomboana teo amin'ny hazo fijaliana niaraka tamin'ny Kristy aho. Inona ny tiany ambara am'izany ry havana? Io miomby eo ambony hazo fijaliana io, izaho ane io e, izaho no mpanota fa izy nysolovona ahy, voahombo niaraka amin'ny Kristy tamin'ny hazo fijaliana aho. Ary amin'ny lalàna, ny fanahy zay manota no faty, ka tsy maintsy maty aho raha ny lalàna, tsy maintsy maty aho. Zao anefa, efa maty ny soloeloko ka Jesosy Tompo, ary efa nentiny ny fahotako rehetra. Ka raha velona aho ankehitriny, tsy zaho intsony ny velona fa Kristy no velona ato anatiko, ary zay ny fanamarinana ahy, fa tsy niasan'ny lalàna intsony nanamarinana ahy, fa lay Kristy efa maty ny solo ato ambony hazo fijaliana. Ka izay ivelomako ankehitriny eo amin'ny nofo am'izao fotoana zao zany, de ivelomako amin'ny finoana ny Zanak'Andriamanitra zay efa tiaka nanolotra ny tenany hamonjy ahy. Raha velona aho am'izao fotoana zao, dia velona noho ny famonjena vita ny Kristy ho ahy. Ary tsy mahafoana zany fahasoavan'Andriamanitra zany aho, fa fahasoavana ny namonjena ahy, tsy amin'ny asa zay nataoko, fa amin'ny asa mpanavotana nataon'ny Tompo ho ahy, lay voeloka noho ny mahampanota ahy manoloana ny lalàna. Tsara ny manazava ny saintsika ary ry havana, ny amin'izany hoe olona voahombo miaraka amin'ny Kristy tamin'ny hazo fijaliana zany. I Paoly no nilaza an'io, ary fahamarinana iainana zay rehetra nanaiky ny famonjen'ny Kristy zany. Izao ny fahamarinana tsy maintsy ekeny, voahombo teo amin'ny hazo fijaliana Kristy, maty ny solovoina ahy. Voahombo teo amin'ny hazo fijaliana Kristy, maty ny solovoina ahy. Tsy izy no tokony ho faty teo, fa izaho no tokony ho faty teo. Nefa maty ny solovoina ahy izy, ny dikan'izany dia maty miaraka aminy koa izaho mpanota. Izaho Paoly, lay mpanenjika fahiny, lay fatra-panara-dalàna ka milaza amin'ny olo hoe tsy maintsy firany ianareo, tsy maintsy zao nataonareo vaovonjena ianareo, fanan-katoavan-dalàna ihany no amonjena anareo, fa tsy mahavonjy zany finoanan Jesosy fotsiny zany, tsy mahavonjy zany, tsy maintsy manao an'izao anareo, tsy maintsy manao an'izao, tsy maintsy manao an'izao. Zany zavatra zany nefa noravako Paoly, noravako zany, navelako zany, fa izao ny filazantsara toriko, maty teo ambony hazo fijaliana Jesosy Tompo isolovoina ny mpanota, lay fanatitra indray mandeha monja nataon'Andriamanitra, ary zay mino izany de tsy hoelohina, fa tsy misy fanameloana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Tsy afaka manameloka ny olona zay efa manaiky fa maty ny soloeloko azy teo ambony hazo fijaliana Kristy. Tsy afaka manameloka azy intsony ny lalàna, satria efa maty izy. Tahaka ny hoe rehefa nanao fanatitra ny olona tao amin'ny testamenta taloha, de voavela heloko izy. Ary tsy afaka manameloka azy intsony ny lalàna, satria efa nanao fanatitra izy, efa maty ny soloeloko azy, lay biby tsy misy kilema ny solovoina azy. De tsy afaka manameloka azy intsony Andriamanitra, satria ny lalàna nataon'Andriamanitra de hoe ny fanahy zay manota no faty, nefa koa ny fanatitra de solovoina, fanatitra noho ny ota, ary noho izany tsy afaka manameloka intsony izay olona nitondra fanatitra noho ny ota Andriamanitra, satria rehefa misy raha latsaka dia misy famelan-keloko. Ny rano Kristy anefa, lay fanatitra indray mandeha monja ho mandrakizay, lay zanak'Andriamanitra manaisitra ny fahotana zao tontolo zao,
de nalatsaka indray mandeha monja ho mandrak'izay mba hisolovoina ny mpanota mibebaka ka mino azy mba hanana ny fiainana mandrak'izay. Izany ny filazantsara ny Paoly. Fa zay filazantsara hafa torina ambonin' zany de filazantsara hafa tsy izy hoy Paoly. Ary zany natonga azy teny mafy any Petera eto. Fa i Petera eto de mbola tahaky ny manampy ndray hoe raha tsy forany ianareo de mbola tsy voavonjy ianareo. Ko satria mbola tsy voavonjy ianareo de tsy afaka miaraka aminareo aho. Ary de niseho teo ny fiatsaram-belatsiny. Ary de hoy Paoly hoe no teneniny mafy kefasy. Satria mitady hanaraka reo fampianarana hafa indray na i Petera aza ary na i Barnabasy aza mahagaga. Fa misy nanjara ohatrany nanarakaraka an'izany teo indray. Ry havana, tsy mora ny nahazo an'i Paoly ny fahasahin'i Paoly ny teny hoe zao ataonao zao ry Petera, ianao milaza fa Kristy ny famonjena, ny finoanan'ny Kristy ihany ny famonjena, nefa ianao zao mihatsara velatsy fampianaranao de mbola miampy ny ray, mbola miampy hoe tsy maintsy forany ianareo. Ka noho ny tonga ny olona manaiky an'izany fampianaran' zany miatakataka ianao. Tsy mijoro amin'ny tenin'ny Kristy zay fa ianao ihany no isan'ny apôstôly nanaiky. Satria ianao nandeha nitory tany amin'ny jentilisa ihany koa tamin'ny voalohany, nitory tany amin'ny Kornelio ianao. Ary nahoana ianao entiny manjary mihatsara velatsy, matahotra olombelona ianao, matahotra an'ireo voatongy reo ianao. Raha mbola mila sitraka amin'olona aho dia tsy mpanompo ny Kristy, hoy Paoly apôstôly. Ry havana, eto zany dia tsara ny orena ny finoantsika amin'ny fahafantarana fa maty ny soloeloka tsika teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy. Ary ampy anao zay iorena ny finoanao, satria fahasoavan'Andriamanitra izany. Raha mbola misy manampy zavatra hafa de mana foana ny fahasoavan'Andriamanitra ao amin'ny Kristy zany. Satria raha ambaran'ny Paoly amin'ny andininy farany hoe raha avy amin'ny fankatoavan-dalàna ny fanamarinana dia maty foana Kristy. De isy hevitra ny hoe karaha izany zany no izy efa maty ny soloeloka Jesosy tompo, ary no izany zany no izy de mahazo manao zay tiako atao azy zany, tsy manaraka ny lalàna antsony azy zany. Ry havana, ny fahamelan-keloka no mitondra famonjena. Fa raha tsy voavela heloka ianao de tsy voavonjy. Aoko fantatrao zany, na atolotra ho dorana aza ny tenanao. Ary zany iny zany mahatonga antsika anizingizina hoe raha tsy misy raha latsaka de tsy misy famelan-keloka. Ka nanao asa soa tahaka ninona azy ianao, kanefa tsy mino fa Jesosy no maty ny soloeloka anao teo ambony hazo fijaliana, de tsy hovonjena ianao. Tsy hovonjena ianao. Maty foana Kristy. Zany voalaza eto. Raha amin'ny asa soa ataonao fankatoavana ny lalàna hoe aza manao an'izao, aza manao an'izao, fa manao van'ity, manao van'ry, manao zy, de ny fitokinao ny tenanao manao zany rehetra zany no anantenanao famonjena, de milaza aminao fa hoy Paoly hoe maty foana aminao zany Kristy, tsisy dikany ny hafatesan'ny Kristy. Raha ny fanarahana zao no amonjenanao de tsisy antony na hafatesan'ny Kristy. Fa raha ianao kosa manaiky fa hoe ny fahafatesan'ny tompo teo amin'ny hazo fijaliana de fahafatesako teo ambanin'ny lalàna zay manameloka mampanota. Rehefa mino an'izay ianao hoe Andriamanitra fantatra fa mpanota tokoa, nefa efa sitraky ny fonao ny nanomeny zanakao isolovoina teo ambony hazo fijaliana, ao aminy no hanamarinana ahy. Mino zany ianao de avelan'ny tompo ny elokao. Ary rehefa tonga zanak'Andriamanitra ianao, averimberiko matetika ry havana, mba tsy orena ny finoanao am'izay zavatra ataonao azahoana sitraka amin'Andriamanitra, fa ny finoanan'ny Kristy Jesosy ny solovoinanao teo ambony hazo fijaliana de nahatonga anao zanak'Andriamanitra hanika. Rehefa zanak'Andriamanitra ianao, zanak'Andriamanitra ianao, ny sitrapon'Andriamanitra no ataonao, zay akasitrahan'Andriamanitra no ataonao, zay mahafalan'Andriamanitra no ataonao. Fa tsy hoe manao an'izao sy zao aho mba hovonjena. Tsy filazantsara zany, fa lalàna zany. Tiavako anao ny sitrapon'Andriamanitra kosa dia vokatry ny famonjena zay nentiny ny tompo ho ahy. Vokatry ny famonjena zay nentiny ny tompo ho ahy. Ao amin'ny soratra masinao de ho hitantsika amin'ny manaraka eto zao, marina fa tena tenin'Andriamanitra ho forana daholo tenin'Andriamanitra amin'ny testamenta taloha zany. Kanefa hitantsika eto
fa ny famorana zay lalan'ny testamenta taloha azahoana famonjena ahatonga ao zanak'Andriamanitra, de tsy zany mahatonga ao zanak'Andriamanitra araka ny volazan'ny Paoly apôstôly, fa ny finoana ny Kristy. Ny maha olon'Andriamanitra amin'ny testamenta taloha de ianao noforana, fa raha tsy noforana ianao de tsy olon'Andriamanitra. Ary zany nahatonga ny zanak'Israely rehefa hiditra ny tany Kanana, efa lehilahy lehibe 7 taona mbola noforana, satria mbola tsy vita famorana, satria zany ny famantarana amin'ny testamenta taloha. Fa eto kosa rehefa tonga Kristy, tsy zany tsony ny maha olon'Andriamanitra, fa ny finoana fa Kristy no maty teo amin'ny hazo fijaliana isolovoina ny tena. Ary de hoy Paoly hoe zao ane io voahombo io hoe zay velomako ankehitriny Kristy mivelona ato anaty ary mivelona aho amin'ny finoana ilay zanak'Andriamanitra, miara-miaina amin'ny Kristy. Tsy zaho tsony, Kristy velona ato anaty io. Ny fitiavako ny tenin'Andriamanitra, ny fitiavako anao ny sitrapon'Andriamanitra, ny fitiavako hitory ny filazantsara, izany dia vokatry ny finoana fa Kristy ny maty ny sola eloka. Ry havana, zao ary no hitatsika eto, tandremo fa mety ho voafitaka ianao na de olombavonjy tahaka ny Petera azy. Hoe ka rehefa eto, rehefa tonga tahaka zao de mba manaraka an'izay koa fa tsarovy tsara, fa isika kristianina de natao fahazavana eto am'izao tontolo zao. Aoka iorina amin'ny finoana ny Kristy voahombo tamin'ny hazo fijaliana, ny solovoinanao ianao, ary ampy zay ho famonjenanao, ampy zay, azapina na inona zay. Saingy zao misy vokany eo amin'ny fiainanao kosa zany rehefa avy eo, ary ny vokany eo amin'ny fiainanao dia Kristy velona ao anatinao, ka naizanaiza le anao de manontany anao hoe Jesosy eo, nde hiaraka ao aritsika, nde hanao an'izao tsika. Tsy zaho tsony ny velona, miara mandeha amin'ny Kristy aho amin'ny andro mpiainako rehetra. Ary eo de mazava loatra fa ho Jesosy rehefa avy eo, raha tia ianareo hitandrina ny teniko ianareo, ka ny fitandremako ny tenin'ny Kristy tsy hoe mba azahoako famonjena, tsia diso zany, fa satria tiako izy ka arahako ny teniny. Engany hazava aminao zany filazantsara izany, fa ny filazantsara de filazantsara ny fitiavana ny Kristy. Isika tia satria izy efa nitia antsika taloha. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra, hivavaka isika. Misaotra anao zay Tompo noho ny fanaty tanteranao tamin'ny alalan'ny teninao androany, fa tsy ny fankatoavan-dalàna no lalam-pamonjena, fa ny finoana lay zanak'Andriamanitra maty isolovoina anay. Ny rano teo amin'ny hazo fijaliana no mitondra famelan-keloka ao anay. Fahasoavana avy aminao zany Andriamanitra ao, fa tsy ny asa ataonay no azaonay famelan-keloka, fa ny finoana, ny fahafatesan'ny tomponay. Ianao Andriamanitra ny nanolotra ny zanaka hoe tiany zanako isolovoinanao. Ampio zay mba hay manaiky zany, ary handa zay fampianarana hafa rehetra manohitra ny filazantsara no raisinay amin'ny finoana ny Kristy Tompo. Arovy zay amin'ny fampianaran-diso samihafa, aza vela anaiky hevitr'olombelony zay na olombelony iza na olombelony iza, aza vela ho azo ny fiatsaram-bela tsy tahaky ny endry Petera tamin'ny androny zahay, fa ataovy sahy mijoro amin'ny fahamarinan'ny filazantsaranao raha io. Dia lay zanakao natolotra anay mba ho faty, nanolotra ny tenany hamonjy anay, ary ampy anay zany famonjena vitany izany. Tsy tady mpamonjy afo zahay, tsy tady mpiaro afo zahay, tsy tady mpanalalana afo zahay, tsy tady lalakafa azahoana ny fiaina mandrakizay zahay, fa hino kosa fa maty Kristy ny solovina anay, ary ampy zay anay Jesosy Tompo, ampy anay zay. Ho voninahitra anaranao ny fijoroanay amin'izany finoana zany, amin'ny anaran'i Jesosy Tompo nanaovanay zany vavaka izany. Amen.